Miteraka resabe ihany koa ankehitriny ny fampiasana ny tonelina eto etsy Ambanidia. Araka izany dia maro no miahiahy, maro ihany koa no mametra-panontaniana amin'ny mety fahatezana ity tonelina Ambanidia ity, indrindra ao anatin'ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Nandiso ny ahiahin'ny mponina Antananarivo araka izany ny ministry ny foto-drafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany ka nanambara fa azo ampiasaina amin'ny izay ilaina azy ity tonelina ity. Ny ely ny feo amin'ny mety hampiotsaka ny tonelina Ambanidia. Anisan'ny manamafy ny tebitebin'ny olona ny fanambarana navoaka ny maso frantsay izay mampitandrina ary manoro hevitra ny teratany tsy handalo amin'ny tonelina Ambanidia. Ahina hoy ny fanambarana maso frantsay ny isian'ny loza vokatry ny oran'ny kiza sy ny fianjeran'ny akora mavesatra avy any ambonin'ny tonelina. Ny minisim-panjakana misahana foto-drafitrasa, fampitaovana ary fanajariana ny tany dia nanamafy androany fa afaka ampiasana ny tonelina Ambanidia ary efa mandeha ny fanajariana izay atao. Hitantsika izy ao fa misy rano may mandeha kokoa, misy zavatra mianjera avy any ambony any hoentin'ny rika. Dia fanandrena ndraiky ny anatin'izay tapabolana izay zany nisy ny orana io efa misy ny teknisianina antsika mijery an'io satria zavatra saropady be io, fantatsika rehetrarehetra zany. Zany hoe tiana alazaina zany efa mandrena ndraiky ny fanjakana mijery an'io. Ka mafisina mihitsy raha ohatra misy zavatra ahiahin'ny fanjakana amin'io, rehefa vita ny fitsirihana an'ilay izy dia tsy maintsy mampandre amin'ny fomba ofisialy zany ny fanjakana malagasy hoe zao ny fepetra tokony ho raisina amin'ny foto-drafitrasa io. Zavatra lehibe loatra mety fiantraikan'io amin'ny fiainam-pirenena, toko hoe fiainam-pirenena mihitsy, dia tsy maintsy ny fanjakana malagasy tsy maintsy mandray. Ary tsy ianao an'izany tandrevaka hoe sanatria hoe afen'ny penina na hiteniteny foana koa alohan'ny fitsirihana an'ilay izy arak'izay. Mety hitenitsika hoe ny loza anie tsy ampozina, kanefa misy loza ihany koa tsy maintsy jerevanao. Miara-miasa mijery ny momba ny tonelina Ambanidia ny ministera-panjakana misahana foto-drafitrasa, ny fampitaovana ary ny fanajariana ny tany sy ny minisitry ny asa vaventy. Androany dia nisy ny fijinana ifotony nataon'ny manampahaizana Eoropeanina niaraka tamin'ny ministry ny asa vaventy.